Ry havana malala tombontsoa lehibe ho antsika indray ny ahafahantsika tafaraka eto amin'ity androany ity satria hiteny amintsika indray Andriamanitra ny amin'ny hoe mitory sy mijoro vavolombelon'ny tompontsika. Tenako manokana dia raisiko tombontsoa lehibe sady fifaliana lehibe ho azy zany satria tsara Andriamanitra ary tsara ny tenin'Andriamanitra, mamy ny tenin'Andriamanitra rehefa hiainana. Dia ny fanariako izarany zany hatsaran'Andriamanitra sy ny teniny zany no mahatonga ahy faly indrindra mijoro eto anatrehanao androany. Milohan'ny resantsika n'ilay hoe fitoriana sy fijoroana vavolombelona ataon'ny tena manokana, ataon'ny tena manokana, dia manasa anao mba hiaraka hivavaka amiko indray. Andriamanitra o Rainay any an-danitra, isaorako be dia be ianao satria ianao no nandamina, dia afaka indray izahay hanohy izao fiarahana mandinika ny teninao sy manovo hery sy fampaherezana avy amin'ny teninao izao. Ka dia hitahy izao fotoana izao any ianao, hitahy manokana an'ireo rehetra izay nanokana fotoana nanana fandavan-tena mba hanaraka izao fandarana izao any ianao. Tononoka sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ravana malala, ny fiarahana amin'Andriamanitra dia fanandramana ataon'ny tena manokana, fanandramana iainan'ny tena manokana, tsy hoe vonjena miaraka ao anaty vondrona anankiray isika, ary tsy hoe miaraka amin'Andriamanitra ao anatin'ny vondrona anankiray isika. Fa samy manana ny fiainany ny tsirairay avy, samy manana ny safidiny ny tsirairay avy, ary samy miaraka amin'Andriamanitra, manana fanandramam-piainana miaraka amin'Andriamanitra ny tsirairay avy. Misy ny olona mitovy ny safidy nataony, samy nanao safidy tsara, hanaraka an'Andriamanitra, hanompo an'Andriamanitra, araka izay tari-dalana rehetra nomeny tenin'Andriamanitra, dia arahany daholo. Niaraka nanao an'izay safidy izay ireo olona ireo, maro izy ireo, izay ilay antsoina hoe fiangonana. Fa na dia ao anatin'ny fiangonana aza, dia samy manana ny fanompony an'Andriamanitra ny tsirairay avy. Manana ny fiarahany amin'Andriamanitra ny tsirairay avy. Ary Andriamanitra ihany koa efa nandamina mba ho ny tsirairay avy amintsika no manana tombontsoa manokana amin'ny fiaraha-mandeha amin'Andriamanitra. Ovakitsika voalohany ny ao amin'ny Efesianina 2:10. Andino ny mahafinaritra loatra ny amin'ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra. Efesianina 2:2 dia ovakitsika ny 10:10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba andehanantsika ao aminy. Andehanantsika ao aminy. Andriamanitra zany dia efa nanamboatra asa izay ho ataony ny tsirairay mba andehanantsika ao aminy. Mba tonga antsika ho isan'ireo olona izay mandeha ao amin'Andriamanitra, miara-mandeha ao amin'Andriamanitra. Rehefa maheno an'izany teny hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra izany isika, dia ny tonga ao an-tsaintsika voalohany dia ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray voalaza tamin'ny testameta taloha tany aloha be tany, izay niara nandeha tamin'Andriamanitra izy. Ary nefa rany aza dia noraisin'Andriamanitra, nakarin'Andriamanitra ho any an-danitra. Tsy hoe maty izy dia hoe nalain'Andriamanitra ho any an-danitra, tsy izany. Fa niakatra velona nentin'Andriamanitra ho any an-danitra izy. Tsy iza izany mpanompon'Andriamanitra izany fa Enoka. Niara nandeha tamin'Andriamanitra. Fa itsika ihany koa hanana tombontsoa miara-mandeha amin'Andriamanitra. Araka ny voalaza ao amin'ny Efesianina 2:10.
rehefa manao ny asa tsara izay efa namboarin'Andriamanitra rahateo ho antsika, mba hahatonga antsika hiara-mandeha amin'Andriamanitra. Ka zao zany ny tsirairay avy amintsika efa nanamboaran'Andriamanitra an'io asa izay tandrify azy io, asa tsara namboarin'Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy amintsika. Zay no mahatonga antsika miresaka hoe ny fitoriana anao manokana, ny fijoroana vavolombelona anao manokana, efa nomanin'Andriamanitra zany mba hanao an'izany ho an'ny tenanao manokana ianao. Ndao vakia ihany koa izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona, mitantara fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray, na dia teo am-panombohan'ny fiarahany tamin'Andriamanitra aza. Jaona toko voalohany dia vakiantsika ny 10:40 ka hatramin'ny 10:20. Jaona toko voalohany 10:40 ka hatramin'ny 10:20. Andrea, rahalahin'i Simona Petera, no anankiray tamin'izy roa lahy izay nandre ny tenin'i Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahitan'ny Simona rahalahiny aloha dia hoy izy taminy: efa nahita ny Mesia izahay, izay atao hoe rahadika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy, ary noho nijery azy Jesosy dia hoy izy: ianao ny Simona zanak'i Jaona, ianao hatao hoe Kefasy, izay atao hoe rahadika Petera. Raha malala, i Andrea rahalahin'i Petera, rehefa nanolo-tena ho an'i Jesosy izy dia nandeha nitaona ilay rahalahiny, ilay mpiray tam-po aminy, izay anisan'ireo olona akaiky ny fony mba ho eo amin'i Jesosy ihany koa. Safidiny manokana ny hanolo-tena ho an'i Jesosy, fa tsy ampy azy zany hoe rehefa tonga eto amin'i Jesosy dia efa zava-dehibe amiko izay, afa-po aho satria manana an'i Jesosy. Tsy ampy azy zany, fa nandeha nitaona ny rahalahiny izy mba ho eo amin'i Jesosy. Ianao zao mahafantatra iza daholo ny olona akaiky ny fonao, ilay tena mba malala ny fonao, mety ho havanao akaiky, mety ho andefimandrinao, mety ho menaky ny ainao, mety ho ray aman-dreninao, izay mbola tsy eo amin'i Jesosy, tsy mbola nanao safidy teo amin'ny fiainany ny ho mpanaraka an'i Jesosy, ny hanolo-tena ho an'i Jesosy. Dia ankehitriny zany dia miresaka amintsika ny tenin'Andriamanitra fa ianao io efa asa namboarin'Andriamanitra mba handehananao hiaraka aminy, ny hitaonan'ireo akaiky ny fonao reo, tahaka an'izay nataony Andrea, hitaona azy mba ho eo amin'i Jesosy. Ka dia izao mahazo toa mijoro vavolombelony tompontsika, indrindra mijoro vavolombelony eo amin'ireo izay tena akaiky ny fonao indrindra. Dia ho hitanao ny hanampian'Andriamanitra anao, ho hitanao ny ierahan'Andriamanitra miasa aminao. Mbola ho resantsika amin'ny fandarana any aoriana, izany hoe hatsara ny miara-miasa amin'Andriamanitra. Misy fanambarana anankiray nataon'i Jesosy ihany koa ity, ho vakiantsika ao amin'ny Mateo toko 5:20. Rehefa nanao fanoharana ny amin'ny talenta Jesosy, dia izao no voalaza eo amin'ny andininy 4:20 sy ny andininy 5:20. Mateo toko 5:20, andininy 4:20 sy ny andininy 5:20. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa handeha ho any an-tany hafa, ka ny antso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany. Ka ny anankiray nomeny talenta 5, ny anankiray 2, ary ny anankiray 1, samy araka ny fahaizany avy, dia lasa nandeha izy. Raha malala, tsy ho resantsika eto ny mikasika ny talenta, fa zao ny azo antoka dia zao: Andriamanitra efa nanome anao fomba hoentinao manompo azy amin'ny alalan'ny talenta izay nomeny anao araka ny fahaizanao. Io no fantatr'Andriamanitra, ilay Andriamanitra tompo ny fahendrena rehetra, ilay Andriamanitra tsy mety diso, io no nomeny anao araka ny fahendrena feno ananany.
Noho izany zany dia ny mampiasa an'io talenta izay nomeny anao io dia ianao irery ihany no handray ny fanapahan-kevitra ny hampiasa izany na tsia. Zay no mahatonga azy hoe fijoroana vavolombelona ataony tenanao manokana. Fitoriana an'ny tompontsika ny filazantsara ataony tenanao manokana satria ianao efa nomen'Andriamanitra izay zavatra sahaza anao manokana araka ny fahaizana anananao manokana, araka ny fahafahamanao izay anao manokana, izy ilay namorona anao dia izy no nanome anao izany fomba hoentina manompo azy izany sy ny anjara fanompoana. Averiko ihany, asa tsara efa namboarin'Andriamanitra mba ho ataonao. Dia nomeny anao ny fahafahamanao izay anao manokana mba hoentina manompo azy. Misy andininy anankiray izay hoentintsika mamintona an'izay rehetra izay. Petera voalohany, toko 4 ka ny andininy 10. Ry havy malala, tsara Andriamanitra, mamy ny tenin'Andriamanitra nomeny antsika izany. Be dia be ny fanambarana izay azontsika ifampiresahana eto, fa ity anankiray ity no hoentintsika mamintona an'izay rehetra izay. Petera voalohany toko 4 dia ny andininy 10. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Ry havana malala, manompo an'Andriamanitra ianao, ny safidy ny hanompo azy ianao, ny safidy azo ho tompo ny fiainanao, tsara izany. Dia izao ny torohevitra omeny soratra masina. Ianao manompo an'Andriamanitra io dia aoka mba hanompo ny hafa. Tafiditra ao anatin'ny fanompoanao an'Andriamanitra ny fanompoanao ny hafa. Manompo ny hafa araka ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra anao. Dia hozy ny fanambarana hoe tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Mety rehefa mitory an'i Kristy any amin'ny hafa isika, mety haniratsiranao ny olona, mety tsy haino anao ny olona, mety haneso anao, mety hamingavinga anao, mety hanao zavatra ratsy aminao mihitsy aza izy. Tsy maninona izany satria tsy izany no antony nahatonga antsika hitory aminy. Tsy izany ny antony nahatonga antsika hijoro vavolombelona aminy dia mba hoe ho ankasitrahany ilay zavatra ataontsika, mba ho raisiny tsara isika, mba ho ekeny sy ho tiany zavatra ataontsika. Ny antony manosika antsika dia efa niresahantsika hoe ny fitiavan'i Kristy no manosika antsika amin'io. Satria lalipaka atao am-poko ny fitiavan'i Kristy tsy miankina amin'izay fihetsik-rahanina na fihetsik-rahanina ny fanompoko azy. Fa izaho dia mijoro vavolombelon'ny Tompoko aho, na inona fihetsika ataon'ny hafa. Na inona toe-tsaina handraisan'ny hafa ny fitoriana izay ataoko, tsy izany mihitsy akory no andeha hakivy aho hoe efa ela izay nanaovako anina tamin'ny zareo izay fa zareo mihitsy tsy miraharaha, tsy mahavita intsony aho, tsy reva malala. Ilay fitiavan'i Kristy hanery anao ao am-ponao foana io, hanery antsika foana io ny hanao ny asa fanompoana sy hijoro vavolombelon'ny tompontsika. Ka dia na inona fihetsiky ny hafa dia izao ny torohevitry ny soratra masina. Aoka ianao hanompo ny hafa araka ny fanomezam-pahasoavana izay nomena anao. Andriamanitra no tompon'ireny fanomezam-pahasoavana ireny, aoka ianao mba ho mpitandrina tsara ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra anao. Fa izany no anjarantsika. Tsy mitady valim-pity na amin'iza isika. Fa ny anjara asantsika dia izao mijoro vavolombelon'ny tompontsika. Satria tiantsika ny tompo dia izay no manosika antsika. Satria maniry isika mba ho tonga ho mpianany ihany koa ny hafa rehetra. Na dia tsy ny rehetra aza efa voalazan'ny soratra masina, efa voalazan'i Jesosy, fa malalaka ny lalana mankany amin'ny fahaverezana dia maro ny mandeha any. Efa zavatra efa tsy azo ialana izany. Fa izao kosa
mbola misy ondrin'Andriamanitra any ivelany any. Ary ny ondriny iain'ny feony dia ho avy izy. Ka raha mbola misy koa ny androm-pahasoavana, dia izao ny voalaza samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay niraisinareo, dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Eto ihany koa dia tiako ny manambara, miresaka tsika ny amin'ny hoe fitoriana sy fijoroana vavolombelona ataony tenanao manokana. Ry havana malala, na iza anao na iza tsy anao, na iza andeha na iza tsy andeha, ianao mandehana. Rehefa renao ny tomponao miantso anao, manao hoe mandehana dia ataovy mpianatro ireo olona rehetra ireo, dia mandehana ianao. Satria ny antony manosika antsika dia noho ny fitiavantsika ny tompo. Tsy hoe satria mandeha raha anina dia izay no mahatonga mba handeha koa. Tsy izany ny antony manosika antsika. Fa ny antony manosika antsika, ny fitiavany antsika sy tsika te hamaly fitia azy, dia mankatoa azy, mankatoa ny baikony, ary reny fanahy izay nandatsahany rano reny dia mba tiantsika ihany koa raha mba ho isan'ireo izay manolo tena ho azy. Dia amin'izay fotoana izay, tratra ny tanjon'ny tompontsika ny antony nandatsahany rano, nanomezany ny rano sy ny ainy mba hisolo ny mpanota, satria tiany ny mpanota mba ho tonga eo amin'ny fibebahana avokoa. Ravina malala, hitahy ianao ne Andriamanitra, dia mba ho isan'ireo izay mitory sy manao fijoroana vavolombelona amin'ny tenanao manokana ianao. Ndao hoentsika mibavaka izay. Andriamanitra ô Rainay any an-danitra, isaoranay be dia be ianao noho ny teninao. Ampianaro anay Andriamanitra ô, ny mba hanompo anao sy hifanompo hanompo ny hafa amin'ireo fanomezam-pahasoavana izay nomenao anay, raha mbola misy koa ny androm-pahasoavana, ka mbola afaka manao izany asa izany izahay. Ny asa izay tsy vitanay amin'izao fotoana malalaka izao, tsy maintsy mbola ho vitainay rehefa tonga ny fotoan-tsarotra, satria fantatray fa ianao mbola te hamonjy matoa mbola misokatra ny varavara-pahasoavana, te hamonjy anay, te hamonjy ny hafa. Andriamanitra ô, ampio izay mba ho endry, ka ny tsirairay avy aminay anie dia hamaly ny antsonao izay maniraka anay ny handeha hitory ny hatsaranao sy hijoro vavolombelon'ny fitiavanao. Hitahy manokana ny mpiaino rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao anie ianao, ka mba samy ho isan'ireo izay manao asa fanompoana ataon'ny tenanay manokana ny tsirairay avy aminay. Nivavaka dia tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Kristy. Amen.